Nolotra ny arahaba ho antsika rehetra ary miarahaba sy mirary soa ihany koa nahatratra izao fotoana vaovao izao. Raha ny vinantetry ny andro amin'ity herinandro ity raha ny fironana makany amin'ny herinandro dia saika ho maina aloha amin'ny ankapobeny ny morontsiraka afovoany atsinanana sy ny faritra avaratra atsinanan'ny Madagasikara. Iny ny faritra hafa kosa dia miandrandra oram-baratra avokoa. Amin'ny ankapobeny dia saika mitsitokotoko ihany izay rotsakorana izay. Raha mahakasika ny maripana tsy dia misy fiovana firy fa ho amin'ny rampitso ny alarobia no hisy vidinany kely ny maripana ambony indrindra any amin'ny tapany atsimon'ny Madagasikara, iverina hiakatra miantalana kosa izay manomboka amin'ny alakamisy eo an'izao. Raha ny vinantetry ny andro amin'ny rampitso jerena amin'ny antsipiriany dia azorina tandrifin-drahona vao maraina ny any amin'ny faritra atsimo atsinanana mety hipaka hatrany Taolagnaro. Ny faritra hafa ho maina ny andro amin'ny ankapobeny na somary ololovan-drahona kely aza ny any Motsirika Sofia, Boeny ary Melaky mety hisy tandrifin-drahona ihany moa eny antsefatsefany eny. Raha ny vinan'ny toetrany ny andro ny takariva kosa indray dia saika ho maina hatrany aloha ny aty amin'ny tendrony avaratra any Sahavana, Lanjorofo, Atsinanana mpaka hatrany Avatovavy sy Fitovinany. Ny faritra hafa kosa dia miandrandra orana tandrifin-drahona mety arahan-kotroka avokoa, mety alohavana na arahana tafiditra hatrany izay rotsakorana izay. Raha ny vinan'ny maripana indray manodidina eo amin'ny 1 na 2 degré maripana ambony indrindra any amin'ny faritra Sofia, Diana ary Sava, mety ho tafakatra hatramin'ny 20 degré ho an'ny faritra anaty. Morontsiraka atsinanana manodidina eo amin'ny 30 ka hatramin'ny 20 degré ny maripana ambony indrindra, raha eo amin'ny 7 ka hatramin'ny 1 degré kosa ny any amin'iny morontsiraka andrefa ny Gasikara iny. Raha ny vinantetry ny andro ny alarobia kosa indray dia mbola mitoetra hatrany aloha ny andro maina ny any amin'ny morontsiraka avaratra atsinanana sy afovoany atsinanan'ny Madagasikara. Ny faritra hafa kosa manantena oram-baratra avokoa. Ny vinan'ny maripana mifanaraka amin'izay tsy dia misy fiovana firy fa eo amin'ny 2 na 3 degré maripana ambony indrindra any amin'ny faritra Sofia, Sava ary any manodidina ny Nosy sy Samborano. Ho an'ny afovoan-tany moa dia eo amin'ny 4 ka hatramin'ny 7 degré. Ny vinantetry ny andro ny alakamisy ary no amaranantsika azy dia mbola hita taratra hatrany ny andro maina any amin'ny faritra Sava, Analanjorofo ary Atsinanana. Andrahoana mety arahana orana tandrifin-drahona indraindray ny tapany avaratry Madagasikara. Ny faritra hafa kosa dia saika anjaka eo foana ny oram-pahavaratra na amin'ny ankapobeny dia saika mitsitokotoko ihany izay rotsakorana izay. Ny vinan'ny maripana tsy dia misy fiovana firy raha noharina ny alarobia fa eo amin'ny 1 ka hatramin'ny 3 degré maripana ambony indrindra any amin'ny faritra avaratra andrefana sy ny tapany avaratry Madagasikara. Ho an'ny afovoan-tany moa mety hananka hatramin'ny 17 degré hatrany. Dia izay indray ny vinan'ny toetrany andro ato anatin'ny 3 andro avy manome fotoananao ho amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko.